Lafa mavava tanteraka kosa indray ny fanampiana ireo tanora vao hitady asa na ihany koa ireo hiova asa no tanjona amin'ilay hetsika journée de l'emploi et de la formation karakrain'ny cabinet de recrutement MRH. Isantaona moa dia misy hatrany ny hetsika tahaka izao ary amin'ity indray mitoraka ity dia manodidina ny ray alina no any no mpitsidika andrasana ao anatin'izy ity. Ravakaran-dray manalina Samira Samuel no namitina ny Nisa enjato hatreto ireo olona efa nahazo asa ary nandefa ny fangatahana asan'izy ireo ho famalina ireo tolotra asa 2,000 na tolotra ho an'ireo tanora nandritra ireo andiany telo tamin'ny hetsika journée de l'emploi karakrain'ny cabinet de recrutement MRH tao anatin'ny 3 taona ny fanesy izao. Amin'ny andiany faefatra izay ho tanterahana ny 7 sy 8 mars ao avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina dia isy tolotra asa misa 10 atolotra ho an'ireo mpitsidika. Mahasamihafa anazy zany dia izao atolotra ihany satria amin'ity zany tsika nahatratra eo amin'ny 10 indray ny tolotra asa izay omena. Amin'ny farany teo izy 900 angamba ny 700 izao izy efa 10. Ny tena informatika zany ny tena hitanay hoe betsaka satria ny société na zone France no manome tolotra asa momba na informatika. Tsy diso anjaran'izany ny resaka secrétariat, administration, comptabilité, ny secrétaire de direction, ny commercial, dia koa moa anisan'izay zava-dehibe koa. Ireo tanora na manana mari-pahaizana na tsy moa no andrasana mandritra 2 andro isinetsika ka amin'ireo fotoana ireo no hanangonana ny CV ho an'izy ireo. Marena fa tsy misy vidim-pidirana amin'ireo fotoana ireo. Manodidina ny 10 eo ireo mpandray anjara ka ny atsasany dia sekoly fampihofanana arak'asa ary ny ambiny kosa dia orinasa. Ataka ireo andiany telo afa teo aloha dia isany velakevitra raha nadihevitra mandritra ny 2 andro isinetsika ka loha hevitra mifandray amin'ny tontolon'ny asa sy ny siam-piarina avokoa no fantatry ny tanora amin'izany. Raha ny ministeran'ny tanora sy ny fialamboly moa no niainy ireo andiany telo afa teo aloha tamin'ity indray mitoraka kosa dia tonga nanoana ny antso ihany koa ny ministeran'ny asa, ny ministeran'ny fampianarana teknika ary ny ministeran'ny mponina sy ny raharaha sosialy.